tsy hoe satria retsika fa misy vavolombelona eo fiainantsika ohatr' izany. Misy zavatra tsy voatery eo anatin'ny kajiny sainao fa mbola Andriamanitra ny mihazona an'io moatohatra izao ianao. Dao teneno Andriamanitra, misaotra anao a Jesosy malalako, misaotra fa ny fiainako tsy vitako raha tsy eo ianao. Misaotra fa manapahatsapahana ny alehiben'ny fijoroanao tsy hita maso eo amin'ny fiainako, mihoatra lavitra no izay kajiko, fahatakarako, fahendreko izay nomenao ahy. Tsapako fa mihoatra no ireny ny famindraponao. Androany Tompo, zao fifoazako maraina izao dia mbola famindrapo. Aoka ny teny rehetra izay efa nilazainao tamin'ny alalan'ny mpanomponao teo, satria tia mpitodika anay ianao, hoe vohozina izay olona matoky olona sy manao ny nofo sandriny, aza metehitra amin'ny fahefan'ny tany, miandrandra dia mimpanjina n'Andriamanitra isan'andro. Fa raha misy ny tompony hery sy fahefana, tompony hoavinay sy momba an'Andriamantolo, dia ianao rery Jesosy. Aoka androany maraina izay teny hibanjina anao sy andray ny teninao, manambarany sitraponao aminay fa miaino anao izay, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mahazo toerana tompoko. Miarabantsika indray ho amin'ny androany maraina. Za minao fa fotoana iresan'Andriamanitra amintsika indray androany sa tsy zany? Resak'izay fotoana iresan'Andriamanitra dia mahazo aina foana tsika satria mananantoka fa ao amin'ny teny vahaolana amin'ny lafim-piainantsika raha manontolo, ara-panahy, aina ary ty tena mety mandalo ity. Ny fanasitranana androany dia fanasitranana anaty. Ary azoko antoka fa rehefa sitrana ny ao anatinao dia sitrana daholo ny fiainanao ray manontolo, sa tsy zany? Momba antsika ray manontolo afaka indray fanasitranana. Zao raha mamaika antsika ny hoe anao fanasitranana tonga dia alohan'ny toroteny milahatra eto marary dia mety ny zavatra rehetra. Ataovy amen moa. Fa tsy zany mamaika an'Andriamanitra, fa ny tonga anao voatahiry ara-panasitranana amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Ny teny androany zany dia nampitodraina ny lohateny hoe inona ny fanapahan-kevitra tokony ho raisiko, inona ny fanapahan-kevitra tokony ho raisiko, azahoako antoka fa mandresy amin'ny ady rehetra eto tany. Inona ny fanapahan-kevitra tokony ho raisinao? Misy zavatra tokony hanapahanao hevitra. Voalohany tonga dia hiditra amin'ny votoatintsika. Andriamanitra dia nanome antsika fa ny fanalahy dia tonga antsika aomby midikany hoe fahombiazana, tsy hoe aomby anambola be na anakarena be na anana ny zavatra rehetra, fa afahanao manana fiadanana sy fitsarana ao anaty. Fandininina zavatra mitranga eo dia victoire foana. Inona ny enanantsika izay toepo izay? Voalohany Baiboly dia miteny amin'ny Josoa toko voalohany 9:9. Aoka tsy ala hovavanao ty boky ny lalàny ity, fa saintsainao andro manalina. Hitandremanao, petra mitsiny hoe hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia ho alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Amin'ny alalan'ny fametrantsika ao anatin'ny fofo saintsainana teny velona ao anaty andro amanalina. Fa maninona ny andro amanalina? Misy teny be dia be mitady hamafana le teny mpahamarinana ao anatinao. Teny eny an-dalana, teny ao anaty boky, fandresen-dahatra ny olona, fandresen-dahatra manokana koa avy amin'izay fianarana mitovozinao sy fahalalana anananao. Zany rehetrarehetra zany dia miperturbe ny fifatoanao, manakotana ny fifatoanao tsy hiorina amin'izay nilazain'Andriamanitra taminao. Rehefa ny teny ny saintsainina dia ny teny velona ao anatinao. Ary rehefa matoa saintsaininao le teny dia mandresy lahatra ny ao anatinao ny fanahinao, ampitoetra le fahamarinan'Andriamanitra ho ambony noho ny zavamisy atrehanao. Ny zavamisy atrehanao dia manohatra zay fahamarinana ny lazain'Andriamanitra taminao matetika. Satria Satana tsy manam-pahefanandresy lahatra tonga dia hoe andrava sy setrasetra eo amin'ny fiainanao, fa ny zavatra azon'ny Satana atao dia
eo amin'ny zava-misy izy no misarika amin'ny fifantohanao hiala tsy ho tafatoetra ao amin'ny sitrapo mpahamarinan'Andriamanitra tanteraka. Izany anisan'ny clé tena ngezabe na fanalahidy ngezabe anankiray ananany antoka ho tafatoe andraisana fanapahan-kevitra ananantsika antoka ho tafatoetra ao anatin'ny toepo mandresy miatrikady mandrakariva ny fijoroantsika sy ny faneketsika hitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy saintsainy zany andro manalina. Point voalohany zay. Ny teboka faharoa dia mila ianao mino amin'ny fonao rehetra fa eo amin'ny fiainanao isan'andro Andriamanitra. Ny hoe mifakazara amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Ny fototry ny fiadanana dia fifakazarana amin'ny tsy to. Ahoana ny fakazarako amin'Andriamanitra? Mila mianatra ianao miara-mandeha amin'Andriamanitra tsy tamaso isan'andro. Considéreo meolanja ny fisiany tsy tamaso toy ny mahitanao mihoatra no ny olona afaka anara-maso anao eo amin'ny fiainanao andavanandro. Ao ny hoe mifakazatra amin'Andriamanitra dia mampitoetra ny fahamarinan'Andriamanitra ao anatinao ho ambony sy mihoatra lavitra no ny zavatra rehetra izay lazain'ny olona aminao na reny ny sofinao. Eo amin'izay fa manomboka mihitsy tsika any amin'ny pratika ny finoana, fampiarana ny finoana. Mino ny fonao rehetra ianao fa eo amin'ny fiainanao isan'andro Andriamanitra. Fa rovina izy no tsapanao hoe oviana izy no tsapanao hoe absent. Dia rehefa iny izy no tiana hoe eo. Ny olantsika zany mandray tenin'Andriamanitra tsika fa misy fotoantsika mametraka an'Andriamanitra ohatry ny tsy eo zany rehefa tsy tianao eo izy. Azonareo na matratra zafa sa aloha voalohany. Misy zavatra ohatrany hoe nandray izy nefa laza renao vitanao mihitsy manonona hoe indreo mbanao mandrakariva mbara-patonga fataperana zao tontolo zao rehefa filainao le hoe maheo azy. Marina aloha zany zavatra teniko zany sa tsy marina. Raha misy fanapaka-hevitra daladala tianao raisin'izay ohatrany hoe ohatrany tsisy ndray izy. Hitanao amin'izay eo zany le problème atsika. Mahatonga ny fatahoranao an'Andriamanitra tsy tafapetraka ao anatinao. Fa mbola mahajoro ianao, mandeha ianao, manao zay tianao na tsy araka ny sitrapony azy. Dia satria mbola tsy tanteraka sy feno ny fipetram-ponoana ao anatin'ny fonao. Fa misy izy. Zay mahatonga Baiboly miteny zay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Ary mpamaly soa zay mazoto tady azy. Ny hoe mifakazatra amin'ny tsy to, mifakazatra. Mahalala ny toetrany ianao. Hoe zao mitiany, zao mahafinaritra azy. Ohatr'izao fomba fiainany. Dia mianatra ianao miaraka amin'Andriamanitra isan'andro. Dia manomboka mametraka ianao tsy tian'Andriamanitra ny zavatra izany. Mametraka ny lanjan'ny fifandraisanam-po amin'Andriamanitra. Ho ambony sy mihoatra lavitra no fifandraisanam-po amin'ny olombelona. Rehefa ianao mifakazatra amin'ny vadinao dia miezaka ianao mamantatra hoe inona ny zavatra tiany dia inona ny zavatra tsy tiany. Inona ny zavatra mahafinaritra azy dia inona ny zavatra tsy mahafinaritra azy. Dia anatin'ilay fifakazarana dia fantatrao hoe izy raha vao atao ohatran'izao dia tsy maintsy miketrona ny tavany. Dia raha vao atao ohatr'izao dia ohatrany hoe ainao daholo hoe rehefa ohatr'izao dia zay ilay fifakazarana. Dia rehefa mifankahita ao anaty fifakazarana dia lasa manana an'izay atao hoe fifandraisana takotaka izay. Manomboka misy amin'izay zany fantatrao hoe zao ny zavatra ho ataony. Dia manomboka mifakazatra amin'izay dia ienonao am-po amin'izay fa misy fitsarana ao anatinao. Manomboka misy fitsarana. Zay le hoe mifakazara amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Ny fiadanana tsy hoe mifakazara amin'ny tsy to dia ho azonao zay rehetra ilainao tsy zay le izy. Fa le fiadanana enonao mihitsy ny hoe misy pisy eo amin'ny fiainanao ninninona zavatra trianao. Amen na sa tsy amen? Mino amin'ny foko rehetra fa eo amin'ny fiainako isan'andro andro manalina Andriamanitra.
Matteo 7:20, Matteo 7:20 indro ao mbanao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Zany hoe tena mahazo antoka tsara fa zanak'Andriamanitra tanteraka sy velona araka ny sitrapony. Zay io fahatelo. Ny antoka ao am-ponao fa zanak'Andriamanitra ianao. Fa ny fanan'Andriamanitra dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Lasa mitovy ny fanambarantsika sy ny fanamasina ato anaty mahazanaka antsika tanteraka. Ary tsika tsy miaina ivela ny sitrapon'Andriamanitra. Hitanareo zay le hoe tontolo na atmosfera, hoe atmosfera, ny atmosfera iarahana amin'Andriamanitra dia atmosfera iainantsika ao amin'ny sitrapony tanteraka. Amen. Velona amin'ny sitrapontsika, miaina araka ny sitrapontsika. Manomboka tsy mahazo aina intsony ianao any amin'ny tontolo tsy misy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa lasa tontolo feno ny sitrapony mampety ianao. Zay ny fahatelo zay. Ny antoka ananatsika fitsarana. Afahantsika mandresy ao anaty ady dia ny fahazoantsika antoka tsara fa zanak'Andriamanitra tsika ary velona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fahaefatra, mitoetra ao amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy, mitoetra ao amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy satria mahalala fa ao aminy zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Aza mitady fiadanana hafa akoatrany ao amin'i Jesosy. Mila mitoetra eo ianao. Nandray ny fitoerana eo sarotra. Soloko aminao fa sarotra ny fitoerana eo nandray. Satria misy karazam-piadana anankiray tiany Satana sosoana. Tiany miadana ianao amin'ny arabola. Eny avily lalana. Le fitiavana anapahatsapana ny fiadanana. Hitanareo andraso ozana kely. Ny eo mitoetra amin'ny fiadanan'i Jesosy dia zao. Rena ohatra misy fifaliana zay ao anatinao. Dia misy fitsarana tsy hainao azavain'izay. Asanareo fa maniana an'izany. Rehefa io zavatra io tsy mitranga. Tsy renao rehefa hoe manambola ianao. Tsy renao rehefa hoe mahazavatra tsara tarehy izay tianao ianao. Fa renao rehefa hoe tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao. Henonao mihitsy ao anaty hoe faly aminao izy. Dia izay fotoana izay tsy tokony ho vetivety. Fa izay fotoana izay tokony hitondra anao sy hiainanao isan'andro. Zay mahatonga Baiboly milaza hoe ny Petera 2:1-7 izy no ten'Andriamanitra. Fefanomeny herin'Andriamanitra tsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Mitoetra ao amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy satria mahalala. Tsika mahafantatra fa ao aminy. Rehefa fantatsika fa ao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia mila tsika manam-pahatsapana manaiky ny fanampiany fanamasina hitoetra ny tsafidy ao amin'i Jesosy Kristy. Toetra tsafidy ao amin'i Jesosy. Raha fantatra marina fa ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Toy tamin'ny zavatra nylazain'ny pastora teo. Miena ny fisaintsainanao olona. Fa manomboka mitombo ny fatikinao an'Andriamanitra. Raha rehetritsika marina fa ao amin'i Jesosy ny fahafenon'ny zavatra rehetra dia zao tsy zavatra anankiray hampanotanao ka nomezanao lamosina an'Andriamanitra. Fa mibanjina tsara an'Andriamanitra ianao ary mitoetra ao amin'ny sitrapony tanteraka satria fantatrao fa ao aminy ny zavatra rehetra momba ny fiainana mba mitoe-panahy araka an'Andriamanitra. Fahadimy, mila manana fatokirin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia tsy namorona zavatra anankiray ambony sy mihoatra noho ny heriny. Nataon'Andriamanitra manaiky azy avokoa ny zavatra rehetra. Marina sa tsy marina? Ara-pamorona zany ao anaty Baiboly tsy nisy zavatra anankiray na asodrano tamin'Andriamanitra hoe ianao taoko mahery noho izaho, nataoko mitoetra eo ambonin'ny heriko. Fa Andriamanitra no ambony sy mahery indrindra. Zay no Andriamanitra tsy to azy. Amen sa tsy amen aloha zany. Ianao zany raha miaraka amin'Andriamanitra,
anampy ny fitsarana ao anatinao ny fanananao antoka fa zay zavatra manohatra anao dia eo ambany fahefan'Andriamanitra fa tsy nataony eo ambony fahefana. Dia zao zavatra takian'Andriamanitra amintsika fotsiny, zavatra anankiray ny takiny amintsika, ny zavatra andrasan'i Jesosy aminao dia nao makatoa azy. Rehefa makatoa azy ianao, zay fotsiny aza miasa saina amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny zavatra rehetra iainanao andavanandro a, mihaino tsara amin'ny feon'Andriamanitra dia fataro ny sitrapony dia akato avy. Andriamanitra tsy niteny taminao hoe hatreo le ady dia misaitsainao hoe amin'ny fomba hoana ny andreseko azy. Zay mahatonga tsy mitoro aminao na mampianatra anao hoe reo lalam-pandresena tokony ataonao atonga ny fahombiazanao ho tanteraka. No, tsy efora avy any aminao le izy. Tsy ezaka avy amin'ny fahalalànao tenin'Andriamanitra no hampahomby anao ao anaty ady. Fa ozy izy Jesosy, rehefa tanteraka ny fanarahanareo, raha vao manara-dia tsara ny Jesosy sika, miaino amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara, dia eno ty fahamarinana lazaiko aminareo ty, ho amorain'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, ary ohatrany tsy hitanao akory satria hitanareo mahatonga antsika zay ne hitanareo raha vao misaringotra ranofo ianao dia sy tonony devoly hidina eo amin'ny toeram-pitsiritra ny hafa, satria feran'ny Satana ny vision anao tsy hita fa-tsy eo zay mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona. Nefa Andriamanitra manomana ho anao zavatra goavana noho zay hitany masonao, satria zay mbola tsy hitany masona indrenetso ny sofin'izana izy na niditra tao am-pon'izana izy no efa noman'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Ny olona ty azy raha ty hainareo dia hitandrina ny teniko. Ny olona mahay manam-pahendrena dia zay olona miasa saina isan'andro mampitombo ny fatra ny fitiavany an'Andriamanitra amin'ny fandehanany araka ny teniny sy ny sitrapony ary ny aina amin'ny fahatahorana azy. Zay fotsiny ny clé dia asehon'Andriamanitra ianao, satria raha fahamarinana nambaran'ny Baiboly dia tsotra be le izy. Efa toriko teto ao averiko kely ny amin'ny zavatra rehetra, boky ny asan'ny apôstôly, boky ny Romanina azafady, toko 9 ny 9:7. Teo izy ny ten'Andriamanitra fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Raha vao tena mijoro ianao zanak'Andriamanitra, izy io zanak'Andriamanitra io zay tarihy ny fanan'Andriamanitra ny zanany. Mandra-pahatonga antsika ho iray fanambarana amin'ny fanahy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe iray feo amin'ny fanahy. Ny fanan'Andriamanitra dia miara milaza na manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Izany hoe confirme ao anatinao, tena renao sy tsapanao fa zanaka ianao. Tsy hoe kory za zanak'Andriamanitra matikandro fotsiny, zanak'Andriamanitra tsy fatikandro le izy, fa reny fananao mihitsiny ary miara milaza amin'ny fananao ny fanan'Andriamanitra fa zanany ianao. Endaso ny profim-panehoana fa zanak'Andriamanitra ianao mora tarihana. Tsy dia misy zavatra mampiziriziry ianao loatra hitoetra eo amin'ny volonté tsy araka an'Andriamanitra, ao amin'ny sitrapo tsy araka an'Andriamanitra. Eny fa na ho avy amin'ny olona faran'izay akaky ianao indrindra azy. Na ohatra anao azy ianao ohatra zao ka misy zavatra natao mama zany fantatro hoe ohatra ny tsy dia tena ara-panaza ny zavatra teneny mama zany ohatra, dia tsy maintsy mijoro aho satria loloaviko ny fanahy anatoka. Zay no alala amin'ny fotoam-pampakarana fa natsoina hisarika amin'ny mama mba ho isan'ny olona hitovy vision amiko raha sendra, satria eo amin'ny nofo mantsy nandray misy misarika midina tampoka le nofo. Rehefa mavesatry ny anoanana ny nofo dia mitady fomba zay avokisany. Rehefa manomboka eny anefitrela ao anaty fahamainana sy dezera dia mitady inona le nofo, mitady papelika nefa efa nisy mamy. Dia nareo zany matoa miara-dalina tsy natao iray saina ao anaty kapoaka, fa tsy maintsy sokafanao masiny. Manao fanoharana, tsy maintsy sokafanao masiny dia ampinao izy.
mba hahitsy zay nampahitan'Andriamanitra anao. Zay le hoe ny fifanampiana tsara indrindra eto ambonin'ny tany dia fifampitantanana ho ao amin'ny ray. Zay ny antom-pisiany Jesosy na tonga azonofo na Andriamanitra azy. Amita mission famonjena ahafahantsika menakavy iaina ny fiainana mahazanaka Andriamanitra azy. Dia zao jenareo hoe Jesosy rehefa mivavaka amin'ny zoma tsika tongava daholo amin'ny zoma tena eny rehetra amin'ny zoma fa misy secret avoakako amin'ny zoma mahakasika an'izany fijoroany zany atonga no tsy ozongozona mihitsy tsony fa tena tonga dia backbone vy be ampinoana. Dia zay feo latsaka eo tonga dia mana discernement faran'izay matanjaka ianao tsy azy ampiresahana amin'ny fomba sy fahendren'ny tanina dia kely akory azy ianao fa halala hoe tena avy amin'Andriamanitra zay. Tsy maharedeka ao n'Andriamanitra misy. Dia hitanareo ozy izy ny ten'Andriamanitra mindiva 20 so zavatra rehetra ny voary rehetra. Ny voary lasa maniry fampisehoana rehefa mijoro amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra anao ianao. Fa amin'izao ny contraire an'izany zavatra misy ao am-piangonana. Betsaka ny olona tonga ao am-piangonana maniry zavatra. Satria malaina ny ampijoro amin'ny toe-panahy mendriky ny mahazanak'Andriamanitra. Halleloja. Tonga sodolany zanako. Hitanareo lasa misy fampisehoana. Ny hoe fampisehoana rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia aseho n'Andriamanitra. Dia teo ny nananako fahatsapana teo fier amiko Andriamanitra. Andriamanitra zany ohatra zao ozy izy amin'ny voary rehetra ataoko hoe ohatra hoe eto zany zao Andriamanitra zao zany ny voary rehetra ohatra ao ny hazo, ao ny rivotra, ao ny masoandro, ao ny volamena, ao ny vatsoa, ao ny inona dao ny zavatra misy eto ambony tany, ao ny biby, ao ny tany, ny zavatra rehetra voary zay ny foron'Andriamanitra rehetrarehetra. Mbola tsy eo le zany any aloha. Dia zao no lazainy Jesosy, zao no lazain'Andriamanitra atao amin'ireo voary io teny ataoko tsaratsara mihitsy ny zao miteny aminareo voary rehetra ako fa hiteraka ako. Izy dia olona tena mahasolo ahy mihitsy amin'ny toetrany. Mety tsy hitanareo maso ako fa zao namorona koa anareo nanam-pahefana sy natao akatoavy ny voary rehetra. Efa ela naniriny voary rehetra ny fisehoan'i Jesosy. Fa rehefa naseho izy dia zao tanteraka amin'ny fifalian'ny voary satria naseho tao amin'ny endriky ny olona nomena fahefana ny mpahary. Allô? Vonentina Jesosy ny zavatra rehetra tonga dia nanaiky azy. Baikony ny tafiotra, ny rivotra, ny ranomasina nandehanany. Ohatr'izany zany lojika pahasoavana afaky ny aina ny olona vrai zanak'Andriamanitra. Le zany tsy any amin'ny manifestation fa any amin'ny fahefan'Andriamanitra. Atraizany fatra-panehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefany miasa ao anatinao. Fa tsy voazony io raha tsy ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra miazona ny fahefan'Andriamanitra atonga ny zavatra rehetra anaiky anao. Dia ozy izy ny Baiboly zao zavatra ary rehetra zao, zao zavatra ary rehetra zao dia miandry. Satria Jesosy ny lamatoa amin'ny zanak'Andriamanitra. Ary zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Nomeny hery. Inona ny hery? Ny hery dia ao amin'ny hery no hanomezan'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana, momba n'izao fiainana izao mba amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Rehefa tonga ao zany hery dia zao ny zavatra misy enoy amin'izay mahatonga anao tsy aseho satria mbola tsy fiaira aminao Andriamanitra. Fa asehony ianao rehefa azo ny antoka fa tsy hanala-baraka azy. Betsaka eny antsika manam-pahalalana fa tsy azo aseho e. Satria arakarak'izay fahalalana zarainao tsy ainanao vao may mitombo ny fahafambarakana hoe zao ve le zavatra nitoriany dia zao ny zavatra ny ainany.
rehetrarehetra ireo sy zavatra eto ambony ty tany ty dia efa miandry maniry fantatra aiza ihany ara-lay mba hoentin'Andriamanitra ho aseho. dia zay mahatonga antsika tsy sokajiana ho isan'ny olona maniry valimbavaka, miandry valimbavaka, satria ny valimbavaka ao anaty voary. Natao iandry anao fa tsy natao andrasanao, ary maniry anao fa tsy natao irinao. Are tiaka ao an'Andriamanitra. Tendrasa rehefa mitombo ara-piombonana amin'Andriamanitra tsara tsika dia zao lasa olona irin'Andriamanitra, olona araka amin'ny fony tadiaviny. Rehefa olona tadiaviny amin'izay tonga eo amin'le fahafenona, mahafeno ny fepetra. Isan'ny olona manana fo iriny sy tadiaviny. Dia zay olona irin'Andriamanitra sy tadiaviny mamaly an'ilay critère, lasa iriny voary rehetra sy tadiaviny voary rehetra aseho anapaka azy. Zany mahatonga andry Daniel tao anaty fijoroany na ilikiny apetihan'ny liona. Tonga dia tsy te-hinan-kanina ny liona, kenda ny liona vao tonga Daniel, coupé ny apety. Bona tsipy sadraka sy petsaka sy Abednego satria zanak'Andriamanitra. Tonga dia maneho an'ilay critère. Nametra-pialana koa ny afo zay tsy andoro, miandrika maniry an'izany fatratra ny afo. Ozy izy hoe hanina andrahoina fa reto tsy fihinana. Somary tehaka ao an'Andriamanitra. Vao nanomboka anatsipy Josefa tao anaty lavaka, ritra ny rano. Tonga dia niritin'Andriamanitra, nozy ny rano hoe aloha ritotsika, aloha iletika. Tonga dia niletika ny rano mba tsy ho dobo ao Josefa ho faty. Teteny eno ty famarinana ty. Tsy no sitrapony zavatra rehetra. Andiny faharoapolo amin'ny Romana toko fahavalo andiny faharoapolo. Fa izao zavatra rehetra zao dia nampaneky hitanareo, tonga dia nampaneken'Andriamanitra ho zava-poana. Tsy no sitrapony fa no sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra no nampanaiky an'ireo, fa tsy sitrapon'le voary, tsy le voary ny tompon'antoka hoe anaiky zahay, fa Andriamanitra nampanaiky an'ireo voary zay noforon'ireo ho zava-poana. Tsy no sitrapony fa no sitrapony zay nampanaiky azy. Andiny faraiky amin'ny roapolo. Izy ny ten'Andriamanitra, inona ny tanjon'le izy? Andiny faraiky amin'ny roapolo. Sady nahazo fanantenana koa fa zao zavatra rehetra zao dia ovitsorana amin'ny fanandevozana. Zany hoe ho amin'ny fanompona amin'izay dia ny fahalovana ho amin'ny fafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Ny voary rehetra, ny voary rehetra tonga dia ny vitsorana ho amin'ny fanandevozana. Ianao ny etsiketretra, ianao zany raha tonga eto aza miaraka amin'ny toe-po andevozan'ny fanasitranana aranofo. Na inona le problème tena mitady amesatra anao mihitsiny mba tonga anao tsy traka, mitady tsy traka io hoe tena amin'ny fomba hoana anao fahakon'io. Dia zao mitaditady profesia fotsiny ianao anasitranana ivelavelany an'le fery tokony hositranina ao anatinao. Dia ohatra mitady ositra zany, ohatra ny hoe ny ositra zany ohatra ny moyen anankiray tiantsika ho ampiasaina fotsiny anasitranana tsika angana. Zay mila fahagagana vite fait. Angakangana. Tonga dia zao pasteur tsy tonga dia petavana olo dia avy eo miresaka fa ohatrany tsy dia tena. Tsy le mamaiky anao io fa misy planina sy drafitra efa nambaran'Andriamanitra. Vao manomboka eo ianao ny tapakevitra. Tapakevitra ianao io mitoerana misy ianao io iteny amin'Andriamanitra. Tompo, manamboatra ny foko ako. Tena mba ho isan'ny olona mérité an'izany atao hoe mendrika an'izany atao hoe mahazanaka izany. Efa natoronao adaholy ny fomba fiainana sy lalina tokony hijoroako, ahafahako miaina sy maneho an'izany manomboka androany. Dia zao leo an'ity fiainako tiako, leo an'reto toetrako reto, dia ailo daholo daholo amin'izay zavatra tsy mety rehetra rehetra. Tonga dia koseho dia miala esory. Alleluia. Fa ny zavatra misy androany raha vo ianao io amin'ny toerana misy anao io vonina ny amaly an'Andriamanitra
efa natao anaiky anao meloha amin'ny fotoana ijoroanao ny zavatra rehetra satria Andriamanitra mihitsy matoa nilaza fa Jesosy no enoina dia izay zavatra rehetra nilazain'i Jesosy sy ny fampianaran'i Jesosy zay mahatonga anay mitory an'i Jesosy satria Jesosy Kristy nitorentsika fa ao amin'ny Kristy le fahafenona apety an'ireo condition rehetra ilain'Andriamanitra ijoroan'ny olona anankiray araka ny fahamarinana. Ny fahamarinana teo amin'ny nofony eken'Andriamanitra tsy izay naseho tamin'ny fiasan'ny fanahy tao amin'ny Elia, tsy izay naseho tamin'ny fiasan'ny fanahy tao amin'ny Moïse, fa nafeno ny fipetra-pahamasinan'Andriamanitra izay naseho teo amin'ny fampiasana an'i Jesosy. Dia izay mahatonga antsika tsy miezakiny aka fahafenona avy amina fanahy mitoetra ao anatin'ny olona anankiray tsy tanteraka zato isan-jato ohatran'ny Rodolphe. Aloha tenako miteneniko, aloha zany miteneniko. Sanatria raha Andriamanitra ny teny hoe Elisy Moïse tsy henona fa Jesosy rery. Dia androany isy olona anankiray zany mbola anana dimension ambony kokoa noho ny fahamasinan'i Jesosy. Akanao ositra. Fa maninona tsy mitodika ianao mijery ny fahafenona teo amin'ny hazo fijaliana. Zay le teneniko hoe ny ositra ane karazana hetsiky ny fanahy. Tsy any an-danitra ny ositra no ilaina, eto an-tany ny ositra no ilaina. Ary zay no mahatonga an'izay zavatra rehetra omen'Andriamanitra eto an-tany tiany devoly exploitena amin'ny lina lalana ny sain'ny olona, tsy ho any amin'ilay zavatra nataon'Andriamanitra sy efa nomeny, fa any amin'ny zavatra andrasan'ny olona n'Andriamanitra ary fantatry ny devoly koa. Fa ao amin'ny onction Andriamanitra mihetsika manefa ny zavatra rehetra ara-panampianan'ny olona amin'izay zavatra mahavoafetra azy. Aotsika miditra tsara taodreo tanan'izay mihaino anahy. Eno tsara ty fampianarana ty dia ho azonao hoe zao ke ilay zavatra tian'Andriamanitra ambara. Dia jereo ny fampanantenan'i Jesosy ao anao ny fanahiny. Tovy amen. Ny fanahy Andriamanitra. Fa Jesosy tsy nampanantenanao ositra. Noho izany ny ositra tsy toriana fa fanampiana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafenon'ny fanahiny ao anatinao. Ny asan'ny ositra voalohany tsy tonga dia feno azy ny tananao dia mahiratra ny jamba, fa manoro anao ilay fahamarinana raha-pampianarana. Jaona 2:4-5. Fa nareo kosa ny ositr'Andriamanitra izay ao anatinareo, mampianatra anareo ny marina rehetra ary tsy hampianarin'olona. Rehefa avy nameno anao izy dia mampianatra anao izy. Zao le problème. Rehefa feno tao amin'ny Kristy averiko, rehefa feno tao amin'ny Kristy ny fipetra-pahamasinana. Toy izy Andriamanitra tsy henona intsony Mosesy satria tsy ampy ny degré-pahamasinany. Tsy ampy ny degré-pahamasinany Elia. Fa Jesosy ny henona satria 100% ny fahafenona tao amin'ny Jesosy. Dikan'izay raha nisy double portion avy any amin'ny Elia no azon'ny Élisée normal. Satria mbola tsy tonga Jesosy. Fa rehefa tonga Jesosy tsy onction tsy ositra double portion no omeny, fa Saint-Esprit en plénitude. Fahafenona ny fanahy no nomeny. Feno ny fipetra-pahafenona rehefa feno ny fipetra-pahamasinana. Noho izany tsika tsy natao hitapetape. Tsy natao tsika hitapetape fa manjary lasa ile izy fa tsy etsony. Lasa tapi. Dia sinami fotsiny eo anoloany. Fa iza ny olona anankiray afaka hiota ny fahafenona ny fahamasinan'i Kristy. Afaka hanomenao mihoatra noho izay efa nomeny anao. Zao tsy somonga tsony zao fa andro farany. Aloha izay mba tenenin'ny tompo antsika mba ho zaraintsika koa. Azarafetsaka le izy. Noho izany amin'izao andro farany zao atao izay tehirizanao solika tsy mivoana ny hazo fijaliana. Satria nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsisy ninona tokony hanampiana amina karazana fampiresahana ara-tsoratra masina
ho amina tombotsoa ara-nofo iainan'ny olona anankiray ka sanatry ny vava isandrimbinana sy efa vitan' Jesosy hoe ianao tsy tahina raha tsy connecté amiko, mila pany ianao amin'ny rovotra palitaoko aza mba ampiresahana ihany fa raha tokony ho ve victoire dia lasa ve amin'ny teny gasy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Daoly antsika mihoatra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny mihoatra ao anatinao? Izay nomeny Jesosy mifanahy, mifanahy masina nomeny anao, mifanahako nomeko anareo izy. Tsy azo zao tontolo zao raisina hozy Jesosy satria tsy hitany nafantany, tsy azo zao tontolo zao. Fianareo mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ao anatinareo. Jesosy tsy miteny hoe ny fanahy masina ao anaty akanjo. Ny pratika tamin'ny fahafenoan'i Jesosy no nahatonga an'le marary mikasika azy dia nandray fanasitrana satria mitobaka ao amin'i Jesosy le fahafenoan'ny fahatsarana. Ny ositra zany afaka miasa ho azy. Tsy ao anaty baiko ny fahatakaran'ny saina hoe ampiasa ositra zao. Afaka mihetsika ho azy. Jesosy raha tsy nanampo akory, misy dikany iny, tsy nampoziny akory hoe kasika le vehivavy, dia efa sitrana le vehivavy, dia misy hery miala tamiko, zany hoe misy mpisamy mahery. Misamy le vehivavy satria tsy fantatry ny tompony ny elany tao. Hoe nakaiza le izy? Ohatra mipoketra very zany le izy. Hoe nakaiza izy teo? Reny ny elany fa tsy hitany hoe nakaiza. Azonareo mipetraka ilay izy. Mipitsoka ny fahagagana, mipitsoka. Tsy ao anatina komandinao tsony. Rehefa manaiky ianao ho fenoana. Noho izany, aza miandry double portion avy amin'iza na avy amin'izy, fa mandana mifandray amin'ny plénitude ao amin'i Kristy. Amin'ny fahafenoana. Fantanipotona zany. Mandana manana fiainam-pitokanana. Mandana manovo, manitsana ny toetra tsy mety rehetra. Mandana taona izay mampahazo aina an' Jesosy hoe tia mampahazo aina azy, tia mahafinaritra azy, mahita ny fiainam-pahamasinako izy, tsy hitan'olona fa hitan'Andriamanitra. Mahita ny fiainam-pahamarinako izy, tsy hitan'olona fa hitan'Andriamanitra. Manetry teny ianao ao anaty. Fa amin'izao aza manaiky ho atam-bolombolo ny fampianaran-diso izay tsy manondro an'i Kristy fa manondro olona. Zao mantsy mba tsy hanenenantsika fotoana fotsy izy. Efa fohy ny fotoana fa vonina izay vonina amin'ny mandeha. Amen. Izany aloha tena hita mihitsy ny hoe tsy tsika ilay karazan'olona azo hoe areo fakakany. Dia Jesosy miteny tsy izay ilay isika. Tsika koa ilay karazan'olona hoe ohatrany tsy mahazo aina mihitsy raha tsy mandeha teny mahafinaritra ny sofina. Fa zao teny manangana tadiavina. Teny ampiorina tadiavina. Satria afaka fotoana fohy mety afaka neny trompeta na zao azy. Fa mifantana mipetraka vonina venao. Tsy mampanina eo amin'izay fatra misy ianao nijerevan'Andriamanitra anao. Fa aloha mandroso mahalala mihoatra lehibe kokoa hanomantena Iona amin'ny babakatra. Sa tsy zany? Avereny hoe Iona amin'i Jesosy aho hoe. Amen. Io ny antony mahatonga anao tsy maintsy mandresy. Ianao zany tsy miaina sy manao zavatra hafa ivelany sitrapony sy ny teniny. Ny Hebreo 10:5 ka 17. Ohatran'i Jesosy tonga hozy izy hatateraka izay nanoratana ao anaty horonam-boky. Mampiatra sy miaina ny tenin'Andriamanitra. Mampiatra sy manina hoe miaina ny tenin'Andriamanitra. Avereny mampiatra miaina ny tenin'Andriamanitra. Tsika zany ny alalana zany mikonsidere an'Andriamanitra tsika. Konsidere tsika hoe eo Andriamanitra, miaino atsika izy, mahita atsika izy dia tsotra. Vao miteny izy dia miaino tsika. Dia na tsy hitany masotsika azy izy dia manatanteraka izay lazainy tsika mifanaraka amin'izay zavatra ny teneniny ao anaty Baiboly. Manao moa zany? Andriamanitra tianao tsara fanahy dia mila midélivrer. Misy fahazarana efa tia midivolina petraka mihitsy ao.
hoe ianao zany zao a raha vao misy zavatra tsy zakazakanao dia tsy maintsy mamaly dia mba mianatra ianao mangino amin'ny fomba hoana ara no ahitan'Andriamanitra ao anatin'ny sekolim-pahanginana hoe mangina ianao raha ohatra kisaky misy zavatra mitranga anao irery ny fitenenana amin'ny fomba hoana no ahitan'Andriamanitra hoe fa mandefitra ianao nefa ao anatin'ny rariny ianao dia miezaka manamary tena amin'ny fomba hoana no ahitan'Andriamanitra hoe manitry teny ianao fa tsy maintsy misy zavatra mitranga kireny dona sy zava-miseho rehetrarehetra ireny resy opportunité ahafahana mampahita an'Andriamanitra fa olona efa mety ianao ary ny izy ditanao iny le fandeferiny lazain'izao tontolo zao fahadalana iny le fahendrena eo anatren'Andriamanitra lazain'ny Paoly hoe fa fahadalana eto amin'izao tontolo zao tsy fahendrena avy amin'Andriamanitra fa fahadalana amin'ny olona dia fahendrena avy ao anatren'Andriamanitra satria nahoana ny olona tsy andefitra zany mihitsy hoe tiany droako tiany zaoko tiany dia misy fotoana nefa ianao ao anatin'le fanginana lazain'ny olona hoe misy fahavoazana alleluia fa za miteny aminao marina ekeo dia mangina dia misora fotsiny dia zao atao vitan'ny tompo a madio tsara tsy misy petina ny ato tsy maikitsika ny zara-teny fiainana mahafinaritra ny ovany hafa fa miditra tsika eo amin'ny garaziny fandinitena mba hovainy le teny aloha satria le teny arakaraka ny akarany degrén'le teny nitarafan'ny olona nyleny teny zay mahatonga mpampianatra tsaraina no mpianatra tsy any an-danitra ihany io fitsarana io fa manomboka eto tany satria ny olona rehetra hijery anao daholo hoe le rodolo fa mitory fa misy fandeferana ve tena mandefitra ary le rodolo fa milaza fa tena hoe fitiavan'Andriamanitra o fitiavan'Andriamanitra ny ta hoe domina misy an'io ampiasain'ny devoly amin'izany fa zao domina ianao dia hita hoe tsy mihontsina ataovy nanangatsy maretiaka eo Andriamanitra no te hita hoe wow ozy Andriamanitra considéré azy tena tsy hita masona zay zany le teny teo amin'le lazaintsika teo faharoa teo hoe minao ny foky rehetra fa eo amin'ny fiainako isan'andro Andriamanitra dia Andriamanitra zany tena mahatsapa hoe tena hitany ahako mame voninahitra izy ao anatina réunion ohatra olona manam-pahefana be daholony io miara-mivory ianao ohatra amina olona ambony manamboninahitra zareo rehetrarehetra donda tabatra sy dona vera daholy ianao rery sisa nytiany Jesosy hita eny Andriamanitra fa fera iny le zanako rangafa mialana tsy andom-bery zany zao io a tsy sotro mihitsy zao io a avao manomboka kling kling to sisa ay nitovy aminay ihany dia satria voaka avy eo amin'izay anao rehefa avy eo mila an'Andriamanitra aiza ry Andriamanitra to dia zay zany no mahatonga anao le ohatrany hoe mitady dia ohatrany tsy mahita anazy tadiavy indray ianao dia avy eo tsy hitany nareo zany hatramin'izao ve mbola mifampitady sa fa mifankahita satria amin'le tianao itiavana ahitana azy dia considérenao izy hoe eto izy dia vavaka be amin'izay fady any 70 andro fa eto Andriamanitra fa misy zavatra anankiray anefany jeren'Andriamanitra amin'izay eto zao fa hijoro le fijoroanao tsy ao mihitsiny dia roviny ianao ny considéré azy hoe eo izy dia amin'ny fotoana inona ianao mieritreritra hoe tsy ilainao izy dia ohatrany tsy eo raha fikena me maheriny ahiny mba vaomana apo mieritreritra fa zao rehefa mety eo anaty dia présent foana Andriamanitra tena mitsotra aminareo a tonga dia anao ary tonamboary tsa ohatra mbola tsy nanana kory zao tonga dia mety ho azy zany le izy tikan'izay efa manomboka mifakahitinareo dia rehefa manomboka mifakahitinareo dia fiera mihitsy Andriamanitra manomboka manaiky ho azy ny zavatra rehetra vao miala amin'ny fotsiny ianao dia mba fantatrareo ve rehefa manomboka hiditra ny olona anankiray ataoko hoe manam-pahefana dia mialohan'ny hidira efa mitsangana daholo ny ao anatin'ny efitra mandray anazy marina sa tsy marina nefa izy mbola nivelany ihany dia ny ao an-trano tonga dia mahafantatra tonga tsangantsika andray zany hoe midika ilay fitsangana fa mezam-boninahitra n'le hiditra fanajana le izy ao a dia ohatr'izay ianao vao mialany ianao satria olona mifankahita amin'Andriamanitra ianao hitany ary izy mahitanao
izy fiera aminao ianao fiera aminy fa manomboka miditra ianao tsangana daholo voary rehetra hoe inona no ilainy dia mifipetrahanao tsy midika hoe zao no atao fa malala ny ataony izy tsy satana tsy manam-pahefana andingana anao ho fantatrao zany fa mandresy lahatra anao izy hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay teny tsy sekenao zay teny tsy nakatoavinao dia le tenin'Andriamanitra mifanandrify amin'izay fotsiny marina aminao satria manana pirofo afaka hiampanganao satana eo anatren'izay teny tsy nakatoavina. Hoe mieritreritra hoe mafy be ny devoly dia mahatonga fahafatesana amin'ny fiainan'ny olona tsisy fahafatesana vitan'ny devoly zany. Andriamanitra mihitsy no niteny raha ihinana an'io ianao dia ho faty. Tenin'Andriamanitra ihany nahatonga ny olona maty fa tsy hoe ny devoly zany mandringana tsy manam-pahefana amin'ny ainao izy fa ianao tsy mankatao le teny mpamarinana dia le teny marina aminao. Zay mahatonga ny satana, zay no mahatonga antsika hoe samy teny eto tany zany tsy misy ankoatran'Andriamanitra rery ny tompony hery ny teny sakatoavina mitondra fahafatesana ny teny akatoavina mitondra fiainana. Zay fotsiny. Dia satana mandresy lahatra ny olona tsy akato satria tia no faty ianao fa tsy tia no velona. Dia izy afaka miteny amin'Andriamanitra fa nga tsy marina na tianao ary zany Jesosy dia tsy afaka manao ninina aminao satria efa ny teny izy na izy ary mialako ambanin'ny teniny. Ka tsika tsy manatsafidy ny andehitra amin'ny teny zany. Miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, miverena amin'ny tenin'Andriamanitra, makatoavan'Andriamanitra, mijoroa araka ny sitrapon'Andriamanitra, oka hiverina ny endrik'Andriamanitra very. Zay rehefa nitoritsika. Aneke na mafy azy. Ina moa be fitiavanao. Fenon'i Jesosy eo. Tsy eo amin'ny nofo intsony eo. Atao hoe tsy eo amin'ny nofo intsony hoe fa olona fanahy feno Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra. Farany nareo ve tsy mahita fa maro ny olona mandeha mivavaka any am-piangonana noho ny olona ao amin'i Jesosy. Pasteur Rodolphe fa ty koa marina zany ka mila mahita tsika fa maro ny olona mandeha mivavaka ao am-piangonana fa tsy amin'i Jesosy. Maro ny olona manam-pahalalana tenin'Andriamanitra ny akabeazany tsy fiainana fa fahalalana ara-tsaina. Tsy rehetra makao am-piangonana ho an'i Jesosy. Maro ny tonga ao am-piangonana tsy vonona ny eona amin'Andriamanitra sy ombona amin'Andriamanitra fa miaraka amin'ny toe-po te hampiasa n'Andriamanitra maly ny filany fotsiny. Te hahita n'Andriamanitra fotsiny miasa eo amin'ny fiainany fa tsy mitondra ny fony mba hiasa n'Andriamanitra. Ao retsika. Misy manao vavaka ho fitaovana. Fitaovana aninona rehefa hitan'ny olona hoe mitondra baiboly miditra ao am-piangonana dia ohatrany hoe aika izy ianao reny mivavaka, olona tena mivavaka iny. Anafienana zavatra tsy mety atao, mialoka ao anaty fanompona, mialoka ao ambadiky ny titana. Zao zany ny fotoana ho amin'ny afatra ao amin'ny fiangonana 7 any Azivaka eo mba ho Philadelphie ianao. Tsika sy nareo, amen. Tena hoe miaina ny zavatra toritsika ary mandeha mifanaraka amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra antsika araka ny fahamarinana tsara. Amen. Tsy rehetra miditra ao anaty dosa eny mandro e. Tsy rehefa tsara savony be anao dia savony be dia be nentinao niditra atao dia ny rano efa eny dia servieta miantona eto. Dia tonga tao amin'ny dosa ianao dia izy ny olona rehetra mieritreritra hoe andeha andro izy. Rehefa tonga tao izy napetrany tao fotsiny daholo rehetra dia mivoaka teo ohatran'ilay midirany ihany izy. Dia ina ny ataonao nga izy ny saika akory. Tsy maintsy miraisinao ny savony, atondrakao ny rano, kisehanao ny vatanao, izay vao mandro ianao. Ka ny tena hoe mpivavaka dia olona miaina, mampiatra, matahotra, mizotra araka ny tenin'Andriamanitra. Mareteka ho an'Andriamanitra. Misy manao vavaka ho fitaovana anafienany zavatra tsy mety. Mialoka ao anaty fanompoana fotsiny.
rehefa tsara titina reny diakoniny reny apôtre ry izy am'izao rehefa arika bisopy efa tsy arina tsotra efa arika amin'io efa dirina joro fotsiny sisa ohatr'izao ny fomba fihetsiky ny araka ny sasany ary tonga dia mitondra anarina mihitsy hoe patriarka aloha zay lazay baiboly ihany patriarka fa alohanao tsy manao ny tena amin'izay titre tadiaviny zany tsy mampaninona koa zany misy fotoana variana kely mba tsotra amin'ireo zany zazakely ohatra niny taonatiny asa fanompona zany zazakely tafateny kely iny le Rodolphe le azafady tena ohatr'izany nataon'le zaza ahoana leto ay azafady tompo zazakely tsy maninona amety na voatonina ny anarana tsisy ianao zany tsy tokony le karazan'olona mora mangidy mitady aja be de tsy manaja fa inona loatra le fanajana ilainao tsy azoko le izy resendra fandisiko tsy tafatonina ny olona na pastery ianao na Rodolphe fa za le tsy tena nalailo an'laho anao mety tsy fanajana zao fetretanao zany fa amiko zany fikakajona-po ny zavatra ny zavatra rehetra zany ny raisinao amina zavatra ohatrany hoe tonga dia sarotiny be rehefa ao ny fitiavana jolizoli fiainana sady zady ndao ragasina tehaka man'Andriamanitra farany alleloia ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika dia ny ainatsika ny sitrapony mety eo zany hoe tonga ny am-piangonana vitsy ny sitra fa misy kosa nefa ireo tena an' Jesosy mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra mijoro tsara tena mpivavaka marina teny amintsika fa tsy toerana anankiray natao andamina-tsaina akory ny fiangonana toerana natao anivozana fahamarinana androsoana iombonana tsara amin'Andriamanitra arakaraka ny androsoanao dia misy zavatra hitsy ny tompokely ary tia ahoana doniny kely oatra Jesosy dia misy fotoana ny olona isaky ny ariva latsa-dranomaso dia ny olona rehetra efa mahita anazy hoe ary ianao tena parfait mihitsy tokony hovaina amin'izay ny anaranao monsieur parfait nefa ianao ny ampandrina mbola misy fotoana mitomany fa inona mihitsy ty ranomaso ty aza manamelo tena tsy hoe manamelo tena ny fiantsoana zany fa manitsy tena kaikeriny teny satria mandroso ho any amin'ny tena fahatanterana zao aza manamelo tena raha misy tsy mety ary ianao aingana hitanareo mahatonga ny olona anankiray misy tovavy anankiray nanantonana eny tsotoninketo fa eto ianao ndo maraina fa tsy hotononkony ianareo fa za matahotra pastera za misy olona tena tiako sady inoko koa fa tia izy zany ve dia ahoana tena hoe tao mibavaka izy pastera fa tena amin'ny alina manofy azy amin'ny maraina amin'ny maraina ohatrany tonga dia nitava ny hitako tena trop be moa zany fitiavanao an'le olona zany dia inona ny tokony hanampiana pastera mivavakantsika ho apetraka amin'i Jesosy le izy dia ahoana inona zao no nataonao tsisy ny nataoko fa miandry azy dia eny hoe tsika mambavaka dia inona ny zavatra nitranga tao anatin'ny 2 mois nity azy le olona fa tena ohatra nanomboka nresaka ry zareo dia vita tao anatin'ny 2 mois fa le ahoana miantso azy pastera anao ofirinina tsy mila ofirinina ho tsy mila ofirinina ny fanatonany fa misoran'Andriamanitra fotsiny dia raha vao ataonao ofirinina ho io dia excuse le ofirinina aza atao mifanandrify le izy ataovy any amin'ny box le izy raha ohatra ka anao an'i Jesosy dia mandrosoa ianao tsara ay eny ary dia tsy nameno zany le ofirinina fa lasa izy na dia nila aza mo tsy maninona koa zany
zay famarinanako dia lasa izy dia milefa ny tany amin'ny box dia inona ny zavatra nitranga pastera 2 semaines zay ohatry ny afahafy izy te ohatry ny tsy tia atsony fa nisy inona hitanareo raha venao tsy ampifandy ny tena dia ny hafa foana ny diso fianao marina dia raha mba mandihy ny tena ianao ohatra dia inona ny zavatra mitranga problème zany ao anatin'ilay izy ka za ohatra n'izao ohatratra dia ninoko ilay izy dia oza mantsy anaty tsy problème ilay lehilahy fianao tena olana voalohany mila mandefitra ianao mila mivavaka ianao mila mametraka an' Jesosy eo anoloana ianao tokony tavan' Jesosy ny tsy mety raha tsy hitanao tokony Jesosy asanazonareo le mipetraka ilay izy dia lisany mety hoe ho an'ny rehetra zay fa tsy ho azy rehefa tsy hoe izy akory no an'ny eto sady tsy tonoko koa ny anarana fa tsy maninona ho an'ny rehetra le izy ianao zay nareo avy aloha Jesosy io raha vao Jesosy ny ataony eo anoloana Jesosy mpandamina iny taon'Andriamanitra ohatran'izao taona ohatran'izao iny tanany iny iny misy solatra iny dia ianao raha zao mieritreritra zany ianao hoe hiafina an' Jesosy dia hoe tapena aloha masonao ataon'izao ny tanana dia loka leo ampovoany dia hitany foana ina zany tsy afaka hiafina azy ny anazy efa loka ny ampovoany noho zany tsy afaka vao mahitany hoe itsy ianao itsy dia aza manao fiainana mangingina zany fiainana mangingina io tsy tian'Andriamanitra le fiainana mangingina miafina dia misokosoko dia miaraka mangingina any dia efa toriana amin'ny tenin'Andriamanitra dia ka izy tiako ka zao hoe aleo Andriamanitra nahita fa tiany ianao amen dia aleo Andriamanitra nahita fa azy ianao mangataka anareo mizoma ngava daholo secret tena ngeza be no zaraiko mizoma par rapport ny fijoroanao tapany se manaraka indray tsangantsika mivoninahitra n'Andriamanitra raha io ny anaran'i Jesosy manapa-kevitra zay ny aina amin'ny sitraponao fantatray fa afaka andray fandresena foana zay fa zao andro farany zao fotoana foy zao fotoana foy zao fotoana tsy tokony anaovanay kinanga tsony efa ampy zay Andriamanitra ny amatoana ny maro nandeferanao teo amin'ny fiainanay fandroany Jesosy tena mametraka izay ny lanjany fitiavanao ambony ohatrany hoe isaky ny mivory dia manahitra anay foana ianao manomana anay afaka Andriamanitra aza velo fahazarana loatra ny asarobidi ny fanananay ianao sy ny famindraponao fotoana fahasoavana zao zay zavatra tsy nentina taona ray minitra talohan' zao raha dia azonao avela tsisy tokony anamely teny entina ray ary hoe tena za mihitsy zany tenena amin'ny paster zany eny Jesosy eo na izaho koa aza zay mitory eto dia vo mihitsy ao anatin'izany toryteny zany matsiary tena hoe mbola mila fanitsina mila fananganana mila fampitombona sy fahatsarana avy amin'ny fiasa fananao masina atsangano tanao dia teneno Andriamanitra tia zanakao Andriamanitra tia zanakao voninanao ny sitraponao momba rehetra Jesosy atolotro ny tenako ho fanatitra velona masina sitrakao fa fanimpom-panahy zany fanimpom-pivavahana zany zay ny tena mety indrindra aminao andao atolotsika ho an'i Jesosy momba antsika ray manontolo misaintsaina tsara ianao androany dia teneno Andriamanitra atolotro anao ny saiko Andriamanitra avereno zay atolotro anao ny saiko atolotro anao ny masoko atolotro anao ny oroko atolotro anao ny sofoko atolotro anao ny vavako atolotro anao ny tendako tsy azo satana baikolo zany io fa anao reo rehetrarehetra reo anao ny foko anao ny pomako tena ataovy amin'ny fonao zany anao ny tolako rehetra ho anao ny fanaka taovam-pahananahako ny tongotro ny tanako ny ratsambatako rehetra dia
jesosy eo raisoanao ambongadiny a momba rehetra anao avokoa misaotra jesosy eo amen bazonao ve rehefa any jesosy amin'izay io midina amin'izay ny mpanao livraison androany maraina makanisa telo zay marary ivavahana zay fanaka rehetrarehetra mbola mahatsara hoe misy aretina makanisa telo fivavaka ao anao vetivety fotsiny tsika ny pastosa rehetra mivavaka ao anao ingataka amin'Andriamanitra makanisa telo fivavaka makanisa telo fivavaka ho an'izay tsy salama rehetra masa menatra fivavaka tsika jesosy ny tompo ny fanasitranana izy ny tompo ny fanafahana alleloia itsika rehetra ninjitra tamin'ny telo hivavaka ho an'ny zareo eto sina tsy misy hoe olona ampiasain'Andriamanitra manokana fa Andriamanitra mihitsy ny miasa amin'ny olona rehetra amen dia seho ny voninahitran'Andriamanitra raha io ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoka androany maraina meo ao anatin'ity sekolim-panasitranana ity Andriamanitra ny porofona kasy-panasitranana satria efa nanolo tena ho anao izy rehefa feno ny fepetra amin'ny fanoloran-tena dia feno le hoe fepetra manao anay rehefa anao zay Jesosy fa nananao zay tsy nanay safidy tsona ty angalatra aza ny tananay dia hoe tsy mahazo mangalatra fa tsy anatsony ity fa ny tompony ity tsy mamiraka nyity tanako ty angalatra na ny saiko na ny foko na ny fanako rehefa tena anao zay dia mety ny zavatra rehetra androany Jesosy reto mpanomponao reto nanolo tena teo anatrenao ananao fanekena tamin'ny fony fanao izy aoka tsisy elanelana sakana atonga amin'ny fanasitranana tsy ho tanteraka confirmeko fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy